miarabasika rehetra mianarako reto manao fitenak soa anao saraina izay nieritrako zany sangana tamin'ny taona 2020 tamin'ny alalan'ny financement avy amin'ny pika no nisanganana manao fitenak soa dia manatavy soa sady mivarotra soa zanany hatreto zany zay efa produit izay natao dia mitovy amin'izay koa ny porcele saotra ny pika tamin'ny famasiam-bola sady saotra ny fitranam-panjakana koa izay nikarakaran'izany dia tsy adino ny kara izay anisany nanoana tamin'ny resaka formation tamin'ny fond voalohany zany nisy banque 18 akaraky ny poany moa zany le izy zakay aminazy amin'ny 800 000 ariary avec 18 amin'ny 10 millions ariary nanao vantena porcele indray mandeha zany rehefa porcele zany amin'ny 25 porcele raiky zao 150 000 3 millions d'ariary lasa kilo zany atoato zany atao parallèle izy zany sady manao vantena porcele no manao vantena port engraissé zany zay zany le tâche zany atoato dia aleo zany ampitombo le femelle zay pelaka zay zany vao sarana amizay zany ty le sasany zany no amidy le zanany dia ny sasany zany matavisiny zahay promoteur dia miompy any zahay no sady tianana tetikasa fa ny rizareo avy ny karazany no manoana anay amesaka formation mba hahafahanay migérer ny entreprise anay misy forme ihany koa zany ry zareo amin'izay zavatra izay dia amin'ny ankapobeny moa zany amin'ny maha orinasa anazy dia manana produit zany zahay dia manentana asika rehetra zany sady manentana ny client rehetra zany satria misangana eto amin'ny soanirana zany ferme Fortina zay miompiky soa no sady mivarotra kisoa matavy no sady mivarotra zanaky soa dia raha ohatra ka zany ka misy ny liana dia tiany zahay azo contactena ihany zany ny 034 60 870 63 ny adresse mail anay moa zany amenarako orelo randrimampiavana @gmail.com na koa hoe avy dia midina aty dia manontany fotsiny hoe aiza no misy any ferme Fortina fa ny aty amin'ny commune zany dia efa mahay ny fisian'ny orinasa ferme Fortina